fifidianana sy olom-bavambahoaka tsy izay be vola sy malaza no tokony hofidiana. SMA mpiasa iray namony ainy. Vidin'entana miakatra ka samy manamboatra ny any am-posiny. Tompoko lasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy fa 18 ny volana martsa taona 2024 izao miarabo anao ary manasanao mpananjanana araka ny antsipriam-bavao hatramin'ny farany. Feno 12 taona katroka androany fa 18 ny volana martsa no anamdan'ny filomarika Ravalomanana ny fahefana tamin'ny miaramila vokatry ny fanonganam-panjakana anataony ben'ny tanàna tamin'izany fotoana André Rajoelina sy ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy tsy tafarina ny firenena mandrakitiny androany miaina anaty fahasaranana ny vahoaka malagasy vokatry izay fanonganam-panjakana izay. Mialiranombana sy aniary tanjona. 20 martsa 2024, 20 martsa 2024, 12 taona katroka tamin'ity androany ity ny famindrana fahefana antery teo amin'ny filomarika Ravalomanana sy ireo lehibe ny tafika noho ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 noketrehany André Rajoelina sy ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy. Benjehana fatratra sy niarany antsojay ny filomarika Ravalomanana sy ny vady aman-janany tamin'izany fotoana. Nisy ny fikasana ifofony ian'izy ireo izay niafara tamin'ny fialany reto farany teto an-tanindrazana. Talohan'ny famindram-pahefana tsy an-tsitrapo io nampitondraina ny mangidy ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha tsy laza fa tsy ny datin'ny 19 janoary sy ny datin'ny 7 febroary ary ny 17 martsa teny amin'ny episkopaty Antanimena. Nijoratra nefa ny fitondrana Ravalomanana izay narovan'ny vahoaka malagasy saingy tsy namelany ireo mpanonga-panjakana raha tsy rava-tanteraka. 12 taona tsy aoriana mijinja antserany ainy vokatry ny fahampotehana izay miseho amin'ny alalan'ny fahasahirana lalina sy ny fahantrana ny vahoaka malagasy. Tsy mahagaga raha tsy tafarina mihitsy ny firenena raha ny tantara nojerena ho ny mpamakafakara politika fa ny Razafy Manatany tao anatin'ny fandahana miara-manonja. Any fomba nerovatena voalohany indrindra dia nanolotra fahefana zany tany amin'ireo miaramila tamin'izany fotoanandro izany. 12 taona lasa lay nampiteha Madagasikara, narendrika Madagasikara, navototra teo am-pelatanan'ny malagasy zay tena niaro an'ity Madagasikara ity any Madagasikara. Eny am-pelatanan'ny vahiny izy amin'izao fotoana izao ary milibaliba amin'izany ireo teratany frantsay. Very tanteraka lay efa kiry rehetrarehetra azo Madagasikara ara ekonomika sy ara politika. Noho izay fialonana izay, noho izay hoe tetika fanampotehana amin'ny Madagasikara mba hahatonga ny Madagasikara eny am-pelatanana ireo mpitsiriritra azy. Nisan'izany ny fanjakana ara politika sy ny tantana tany Frantsa tarihan'ny Sarkozy. Fa izany Sarkozy izany sy ireo niaraka nitsikombakomba tamina nonka-panjakana no fosotra tsy nahavanina ny fiainana malagasy mandrakity ny androany. Mafy loatra mandrakity androany iainantsika ity 12 martsa androany 2024 ny fiainana malagasy zay tsy maty noho ny hoe tsy mahavelo tena intsony, tsy mahavita mitsabo tena intsony de mamono tena amin'izao fotoana izao. Akoatra ny vonon'olona tsy fidiny noho ny resaka sotasota sy resaka fialonana sy resaka hoe fitity anakarenaingana. Ny akoatran'izay zay mbola velona de miezaka miaro vatana miaro tena, hinana mba ho velona, hiasa mba ho velona, na de tsy zarizary tsony ara ny condition na fiainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny vary 3 amin'izao fotoana izao misy efa mihoatra an'izany ary raha kapoaka namarana vary taloha efa mena ny lanja kapoaka amin'izao fotoana izao. Zany hoe tena tsy nitondra fahatsaram-piainana ho an'le malagasy mihitsy iny fanonganam-panjakana iny. Fa fahampitehana ara-piainana de hatramin'izao ary moa le fanjakana miteny an'le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tsy mety mandroso le Madagasikara nefa. Bloqué satria olona tsy tsara tsodrano, olona namotika firenena no mitantana amin'izao fotoana izao. Ka na mametraka karazana slogan samihafa ary na mametraka karazana programma samihafa ary dia tsy mety tafanga mihitsy satria mibaby sy mivesatra andamosiny izy ireo ny fanampotehana sy ny fanomezana ho an'ny ampahantsy aminy ireo tokony orinasa ho riarian'ny malagasy hoe ny am-pelatanan'ny vahiny amin'izao fotoana izao.
Ankoatra ny firesahana ny takatra navela ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 nampahafantarina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ihany koa ny mikasika ireo antota-taratasy ilaina amin'ny firotsaham-pifidiana sy olom-bavam-bahoaka izay mitotaly 520 eo ny fitambarany. Iverenantsika ihany ny vaovao mikasika izay andro ny 20 martsa taona 2024 izay sy ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany rehefa vonina ny sary fa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika tsy izay malaza sy manambola akory no afaka manao solombavambahoaka tsy izay manao lalàna mizara vary sy amin'ny maro hafa ihany koa no mendrika hofidiana fa izay manana fahaizana mikatsaka manokana ny mahasony vahoaka sy Madagasikara amin'ny alalan'ny fikirakirana ireo lalàna tokony hofidiana ho ny fanazavan'ny fanehoan-kevitra iray nataon'ny Asinandriamalala sy Manorandriamalala. Izay mahatolotolotra ihany no fidiana, izay malaza ihany no mena ny vato. Ireo matetika ny tonga ao an-tsainy malagasy rehefa vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Ny mampalahelo dia lasa tsy hainy rehetra ny asan'ny solombavambahoaka. Tsy mpanao lalana, tsy mpanao asa sony solombavambahoaka fa mpanao lalàna. Ary ireo olona mahatakatra ny masony distrika ny Aviny, indrindra fa ny masoa Madagasikara ny tokony hofidiana fa tsy izay mahatolotolotra. Fa tsy asan'ny solombavambahoaka. Dia karaha mahita ohatra zany satria eo le olana hoe mahita ny solombavambahoaka hoe zay omeo 4x4 fa tsy manana 4x4 ny gendarme, tsy manana 4x4 ny hôpitaly sy ny dispensaire ny aminay, dia mila mitaka izy rehefa mandinika ny lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana hoe mila ampiakarina ny budget ny sécurité, mila ampiakarina ny budget ny santé, dia any no miakatra tsy eo aminazy rery eo amin'ilay faritra na voafidy azy fa miakatra daholo ny budget ka ahafahana zany mametraka 4x4 any amin'ireny CSP, any amin'ireny ohatra hoe any amin'ireny zandary ny fotony miareny. Zay ny zavatra ray zany olona mahatakatra tsara ny hoe ametraka ny lalàna mifehy sy mandrindra ny fiarahamonina malagasy izy ikirakira zany ny fandrafetana n'izany lalàna no antony ratsy, ny fiantraikan'ny ratsy, ny tena ho tombontsoa ho an'ilay fiarahamonina. Zay ray. Ny faharoa, asa tena miankina amin'ny maizy azy ny député dia ny hoe mpanara-maso ny rafitra mpanatanteraka ny solombavambahoaka. Ny dikan'izay tsy mangataka ianao amin'ny ministra, tsy mangataka ianao amin'ny gouvernement, fa rehefa nametraka ny gouvernement rehefa le tonga ny voalohan'ny taona iny raha hitadiditsika hiarahantsika mahita hoe zao ny programan'asa politika mpanjakana ho tanterahana, ity le teti-bolam-panjakana ho tanterahana, ireto ny teneniny mpanatanteraka fa ho atao ho tanterahana, ho fampirindrana, fampivoarana, fanajariana ny fiainan'ny malagasy iraka Madagasikara, dia iny no jeren'ny solombavambahoaka hoe mety sa tsy mety aloha alohan'ny aparaikitra n'ilay lalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana, ary rehefa avy eo ihany koa tanteraka sa tsy tanteraka, fa tsy hoe mba jereo kely ny TVM any aminay mba amboary kely le lalana miditra eo amin'ny CSP, tsy le lalana miditra eo aminao, fa hoe fa maninona no tsy mahavita mamboatra ny lalam-pirenena, fa maninona tsy mahavita mamboatra n'ireo route d'intérêt provincial, fa maninona tsy mahavita mamboatra ny lalana atapy-tanàna, misy vola natokana ho an'ireny, fa maninona le vola fa tsy tonga any amin'ny anatanterahana azy, manara-maso. Ary io tsy mandeha tsirairay avy ny solombavambahoaka fa tsy maintsy miasa ao anatin'ny commission ny vomera zany ary miaraka ihany koa amin'ny ity commission parlementaire isaky ny vondrona isaky ny antoka. Manana anjara toerana amin'ny famolavolana solombavambahoaka sy olom-boafidy eny fotony ny antoko politika. Mila antoko politika tsy titena sy mikatsaka izay masony vahoaka no ao mandamosy ny candidat amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Ity solombavambahoaka mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana ity mametra-panontaniana, satria tsy olona olombelona tokana no fidiana fa olona hiaro politika, hitondra politika. Satria tadio tsara fa ny maro anisao no manolotra ny praiminisitra, ny praiminisitra atolotra zareo no hiaraka amolavola ampifanandrify an'ilay programa ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana azy afaka manitsy zany ary andrafitra ny ekipa hitatana an'ilay gouvernement. Izany no olona mila toanina fa tsy olona manidina ka hoe azo fidiana vola dia hoe ianona rehefa manao tsangatanana ao amin'ny parlement ianao, fa misy
atao hoe fifampitaniana voalohany zany tsy tokony olona mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana nefa koa mametram-panontaniana tsika hoe dia tsy maintsy olona antoko ve dia eo no mipetraka tsika hoe le antoko koa mila mametraka inona moa zany rafitra mazava hoe miainga vaiza marina ny fanoloran'olona nianatra voavolavolany antoko mafantatra ny lokanadiny zany hoe parlementaire zany arak'izany dia ny hevitra ny tokony ifidianana solombafambahoaka fa tsy rendrarendra na izay matolotolotra fomba diso mitondra ny vahoaka any amin'ny tsy izy ny filazana fa mpanao asasoa ny solombafambahoaka ka zary manao lalana sy mizara sakafo sy ny maro hafa etsero ibata fandresena ho fanavotana ny malagasy no tanjona io no nambaran'ny solombafambahoaka Rabekijana Solofery tamin'ny vahoaka ny distrika Namparafaravola tamin'ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fampafantarana ireo ekipa rehetra mandrafitra ny vovonana firaisan-kinana an-toerana sy ny fifampiarabaniny amin'ny toko-tima noho ny fahatrarana ny taona vaovao tao Analamaitso Andranobe no nanantanterahina izany fotoana izany tamin'ny herinandro lasa teo fanampanazavana ambom-piaona ny mpikatriky ny atokotiko Madagasikara ny tao amin'ny kianjana Analamaitso commune Andranobe ny farany herinandro teo fotoana iray izay ny fampiarabana no ny taona vaovao 2024 sy fampahafantarana ireo ekipa eo anivon'ny vovonana firaisan-kina distrika Namparafaravola aka fandresena mba ho fanavotana ny malagasy no tanjona hotratrarina ho ny solombafambahoaka Rabekijana Solofery tsy maintsy ataontsika pedroa io fifidianana io ary aka ny majorité tsika maro anisa ao anivon'ny anteny mera-pirenena rehefa azo ny maro anisa ao anivon'ny anteny mera-pirenena ao volana oktobra ho avy zao dia tsy maintsy ataony motion de censure izay mampikaikana vahoaka zay tany amin'ny premier ministre tsy maintsy ataony motion de défiance izany dia mitaky asa izay solombafambahoaka ho avy ao misy natsona hoe mandat impératif misy discipline tsy maintsy arahanay tsy maintsy manaraka ny torohevitry ny vovona firaisan mbola misy fotoana eritreretana tompoko lasy tompoko vavy hitondra fandresena arenavitra ty Madagasikara atsika ty ny tanjona hitondra fandresena arenavitra distrika atsika ty ny tanjona hitondra fandresena arenavitra nreto vahoaka ao anaty latsaka katerina miverena aingana dia aingana vonona izay andray aminareo marina fa akoatra ny etsika teo Andranobe zay fetiny raha ny commune anankitelo manodidina dia tomefy vahoaka ihany koa ny tany Andriambakely avaratra ny farany herinandro teo anjara andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no mandray an-tanana ny hoaviny amin'ny alalan'ny fifidianana ireo izay solovavazy eny anivon'ny anteny mera-pirenena sarotra nisian'ny fiovana raha tsy ny rehetra no mirahina sy mandray andraikitra ho ny fanehoan-kevitra samihafa mbola mitony fanamarinana ny anarana eny amin'ny fokotany ahafana mandray anjara amin'ny fifidianana fanadihadina nataon'ny mpanao gazety Ando Miaratiana sy mbola hava-tsara tsy misy fanovana azo antenaina tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy vonina sy mandray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay fotoana fanamanatratra ny tanjona ny fifidianana tsy azo toazany potsiny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay izany ka tena ahisafidy ny olona mendrika isolovavazy fa tsy ho mpananga-tanana sy tsangan'olona fotsiny ihany ao amin'ny lafiny anankiray aloha dia ohatrany hoe adalàna ihany minitsy mahafantatra raha amin'izao andro zao zany a satria raha ho an'ny olona efa tonga taona sy hoe olona manino ty tera tamin'ny malagasy ianao dia mba matokony efa mafatapatatra ihany hoe ny olona zay ho apetraka ao a dia olona isolo-tenanao a olona hitondra ny feon'ny vahoaka indrindra amin'izany hoe député zany dia izany koa no anisan'ny anankiray hoe mba hikatsahana ny fandrosoany ny firenena mila mifidy mila mahay misafidy tsara ny olona tokony hovidiana hitondra ny tanàna sy mbola sahirakirana kely dia mbola tsy nanao fa ho avy ny fotoana anaovanao idomasina fifidianana tokony anao daholo ny tsirairay mba hananana an'ireo olom-bo fidy ireo zany hitondra ny fiain'ny vahoaka fandrosoana ny ilain'ny vahoaka dia fiovan'ny toe-tsain'ny tsirairay mbola mitohy ny fanamarinana ny anarana sy ny mombamomba ny tena ao anaty lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany
taoriany famaranana vonjomaika ny lisitry ny mpifidy ny 20 febroary 2024 lasa teo. Ny olom-pirenena tsirairay no mila manantona ny fokontany mitondra ny karapanondrom-pirenena anamarina ny anarana ka anitsy izany raha misy fahadisoana. Antoka iray lehibe andavorariana ny fifidianana izany ka tsy tokony atao antsirambiny. Ho an'ny fokontany akazo mangatsimo mananika ny 50 isanjato ireo navita ny adidiny. Azo antoka ho ny lefitry ny sevo fokontany fa ho tratra 100 isanjato izany mandrapatonga ny fotoana farany ikatona ny lisitra. Mpifidy avokoa ny 2,000 mahery amin'ny 25,000 ao an-toerana. Ngamba rehefa tena tonga ny famaranana azy efa tsisy tsony ny olona hoe diso tadinina diso anarana na ohatr'izao satria efa voahitsy daholo izy amin'izay. Izay mbola tsy tonga tokony manantona izy satria mifokotany tsy manana na hoe andeha tetitrano ray andeha jereviny ananina anareo na fa rehefa mipetaka mipetadrindrina dia tokony mba ho tonga le olona mandeha ny annonce amin'ny radio izay zany fa mifokotany kosa tsy anana hoe andeha aniraka olona andeha hitety any ka ny ao anatin'le ralina fanamarinana hoe mbola tafaverinao ve ny anaranao sa tsy dia ampina le olona voaniditra tsy mbola tafiditra sy ny olona voaniditra vao mifindra fokotany satria le mifindra fokotany ianao automatika maty any ny anaranao dia lasa ho tsy olom-pirenena ianao zany raha vao tsy miditra aty indray. Zay iviny raha ny vokatry ny famaranana vonjomaika ny litry ny mpifidy faranteo niakatra 3,7 isanjato ny fisoratany anarana tanatin'ny lisy mpifidianana. Izany hoe nisy mpifidy vaovao 7 sy 500 sy 2,3 sy 4 misoratra anarana tanaty lisitra. Mbola azon'ny olom-pirenena atao araka izany ny mangataka fisoratana anarana raha sanatria tsy tafiditra na latsaka tsy ao anaty lisy mpifidianana mandritra io fotoana io. Fa mitokosa ny teti-dratsiny ampitona fanjakana amin'ny fikasana angalabato amporofon'izany ho nisy olomam-bahoaka Rodaina Kotomanjato ny fanoloana ireo sefim-pokotany maro ao amin'ny distrika Anarivomamo amin'izao fotoana izao miteraka fimenomenonana eny anivon'ny fiarahamonina any an-toerana izany ankehitriny ary maro ireo tsy afaka mijery ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana. Yasinandriamalala sy Manoho Randriamalala. Tsy afaka mijery ny anarany no sady tsy afaka miditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambohimandry sy Bemasoandro distrika Anarivomamo hoy ny solombavam-bahoaka Rodaina Kotomanjato. Fantatra fa nisoloana anterisetra ny fokotany ka miteraka savorovoro. Assurery nisy taty misetosika dia atao latsakalina nisy taty maromaro zany ataon'iny io dia arakarak'izay dia izay tiany atao zany naovana an'ity io tao miteny hoe hitandrina izy satria lasa korotana ao amin'ilay fiarahamonina dia le lisy mifidy zany reo olondreo zany sady sy manaraka hoe aiza ny lisy mpifidianana any amin'izy satria le sefim-pokotany napetraka tsy mahalala bisibao am'le fokotany tsisy ny nafatany io dia maninona tsy endrena fotsiny manamana hoe dia zay nanaovana azy dia iza zany ny andraikitra sa efa zay le osika zany zay le alatra dia tiana atao dia izay teneniny eo zany retiny anina dia mety tsy fantatra misy lisy mpifidianana any ambadimbady any efa vita retiny nateo tato avaoko hoe tsy hitany nalina any amin'iza zany raha ny teny zany tokony averina aloha sefim-pokotany averina sefim-pokotany anainy andraikitra zany sefim-pokotany aloha anio ny asany raha misy zavatra tsy mety avita zavatra fifidianana any tokony an'oloan'izany fa tsy zao satria raha izao nan'oloan'izany ianao dia io zany zahotaka le olona sady tsy afaka manodiri ny anarana izy tsy zay zavatra misy satria nalainga voatendrika moa le sefim-pokotany vaovao dia nentiny ataony aposy ny anina dia any an-tokantrano izy mandehandeha any. Fantatra hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity fa ireo sefim-pokotany tsy mety manara-dia ny volomboasary no tena iarana izao atsonja izao. Vokany ny vahoaka eny fotony izay manandrara eny anivon'ny fokotany no mizaka antserany ainy. Tena le olona zany tsy afaka nijaboa-pokotany andeha isoratra anarana sy jeriny anarana satria tonga dia gidagida be ny tamin'le tanàna satria tsy tian'ny olona ary tsy neken'ny olona le fanoloana ny sefim-pokotany satria misy anto lehibe zany tena zay tsy tokony an'olo zany teka ny zavatra hosoloana dia misy zavatra ohatra ny hoe nangalatra na ny zavatra totra tsy mendrika nodra zay dia zafy zay fa ty tsisy ny eo tonga dia hoe tsy nentina anay karatra avy amin'ny anao an'le karatra ty le misy saron-jato velona mpikambana le sefim-pokotany zany atao an'izay daholo ihany dia rehefa tsy mety manao anao dia avy zany dia andao ato zay dia avy ny izy ty anarany député
tsy asan'ny député zany manaitra seni jery akaiky izao zavatoza mitranga izao moa ity solomba-fambahoaka ity mangataka ny anatsarana tsy misy atakandro ny antsozay sy ny tsindry atao amin'ireo administratira sivily izahay io no anisan'ny fepetra noraisin'ny administratira sivily manirana ny nosy manoloana ny antsozay miatra amin'izy ireo eo am-panatanteraina ny asany solomba-vahoaka sy mpanao politika no ao ambadika ireo karazana antsozay miatra amin'ireto mpiasam-panjakana ireto raha ny fanazavana ny antsiprian'izay tanteriny mialy raronombana sy ny ary tanjona fanagadrana fanambaniana fanesorana amin'ny toerana iasana fandatsahanaina fanosorapotaka satrinany amin'ireo herisetra sy antsozay miatra amin'ireo administratera sivily ireo raha tsy manaikibaiky politika araka ny fanazavana nivoaka tamin'ny fahanginany ary nitondra ny maharary azy ireo ny administratera sivily manerana ny Madagasikara izay ahitana ny prefet sy ny lehiben'ny distrika nilaza izy ireo fa mitebiteby fatratra amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo manoloana ireo antsozay isan-karazany izay ataona olom-boafity sy mpanao politika manoloana izany dia miantso amin'ny fampitsahara tsy misy atakandro ny tsindry samihafa miatra amin'ireo administratera sivily izy ireo atao tsinotsinony ary mitebiteby fatratra amin'ny fanatanterahana ny asanay anisan'izany ireto seon-javatra manaraka ireto dia mahatsapa izahay fa atao tsinotsinony ary mitebiteby fatratra amin'ny fanatanterahana ny asanay anisan'izany fanagadrana ny prefet Toliara teo aloha izay namoizan'ny ainy tany amponja mihitsy azy fanagadrana ihany koa ny lehiben'ny distrika n'Anjonorobe teo aloha izay mbola mamofopofona olom-boafidy ihany koa tao ambadika ankehitriny dia fanagadrana ny prefet Mahajanga teo aloha izay miendrika antsozay satria dia izy ireny no mizaka fonja kanefa tao anatin'ny asany ary ny andraikitra nomeny lalàna azy no nataony kanefa hanenjehana azy izany ary manao tsindry miatra andetehana azy hatramin'izao raha toa ka ireo olona hafa nanao soni sy nanatanteraka ny baiko ihany koa dia afaka manaraka izany ny antsozay sy fanambaniana ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa izay ataona solomba-vahoaka ihany koa eo ihany koa ankehitriny dia ny fanenjehana sy fanendrikendrehana ary fandotoana ny lehiben'ny distrika Soalala ho nanodikodina zaza tsy ampy-taona ka namoronana dossier mbola voaingana ihany koa ny famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ny administrateur civil retraité iray tao amin'ny faritra Amorimani eo ihany koa ny antsozay mikasika ny abrogation politique rehefa tsy mifanaraka amin'ny baiko sy ny adalàna ireo olom-boafity sy mpanao politika sasatsasany dia esorina amin'ny toerana ny solon-tena-mpanjakana noho izany dia mandray ireto fepetra ireto izahay angatahana ny anatsarana tsy misy atakandro ny antsozay sy ny tsindry samihafa miatra amin'ny administrateur civil sy ny solon-tena-mpanjakana na avy amin'izy na avy amin'izy takinay ny anajana ny tandrifon'andraikitra sy ny tandrifom-pahefana ananany tsirairay izay faritany didy amandalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana fampiasan'ny SMA iray mbola tsy nandray karama no namony ainy avokatro tsy fandraisan-karama io hoy ireo mpiasa androany raha mbola nanohy ny fitokonany satreto mbola tsy nivoaka ny karaman'izy ireo aro volana ka izao manohy ny fitokonany izao ireo mpiasa Yasinandriamalala sy Manorandriamalala mpiasa iray ao anatin'ny SMA orinasa eo anivon'ny commune misana ny fandrofana ny fako eto andrenivohitra ny namony ainy vokatry ny tsy fandraisan'ny karamany hoy ny solon-tena mpiasa mbola nanohy ny fitokonana androany no ty karamata raiky ty dia misy namanay koa mamony ainy maty satria no ty karamata raiky ty no ny fiasan-doha sy mivolan'olona any aminy sy nofatsantsy voaloha zay zany zao ny fiatonga teo dia maty no namanay dia miara-ory amin'le namana maty zany zay satria ny namana efa le namanay voatazana tany aponga sy tany etazomire efa
megavy foam-pandrakany zay de loka de matofona amle fampanantenana anay hoe hijery ray manoka na tsamby zay mbola tsy mandray voly ary ireo koa de matoPDS vao andray ny asa anao voalohany ve anao tompo de fa lainga sy fitaka sady miteny anao amin'ny setiny karama 18 tsika androany manomboka tamin'ny zomany grevinay teto atsamby zao zay tompo mbola tsisy piany ihany raha ny tena sitrakay sy ny eritreretinay ireo anovana amin'ny baka eraka Antananarivo zay nefa nono fitohanana sy noretsaretsa de tsy afaka anao an'izany zay nge atsamby zao tsisy piany fitaka sy lainga no ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo renivohitra hoy ireto mpiasa eo anivon'ny SMA ireto fampanantenana pokaty no ataon'ny mpitondra hoy hatrany ireo mpiasa lavitry ny afo no kitay raha ilay teny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ny jerena fantatra fa tsy misy miasa ireo mpiasa mpandroka fako eto amin'ny renivohitra amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahazahoan'izy ireo ny karamany kanefa ny komuna etsakilany mahavita manarama olona 5,000 isan'olona mandroka fako tsisy miasa fa manakarama olona 5,000 izy amin'ny efa enonay koa fantalehanay koa efa tsokitsy atsambo tsy ty zany androany de nefa ny zay mba zay mila tompona ndraiky sa mba ampaharefapiresanay vinambarina le karamanay fa nenay tany anay manjery hoe rapitso de nefa zao le tompona ndraiky tsa tsisy eto iza zany notakinay ny karamanay ary sady faharoa manaraka an'izany raha zava-tsakalaingalainga sy fitapitaka zay efa leo an'izany fa tonga de meo ny karamanay ro volana raha tsy vitanareo tsony ny ampiasa anay pahaeo daholo ny anay de aloha zay afaka mitady asa hafa zay satria ohatsy ny hoe tsy indrina foany zay eto isako misy zavatra atao hoe tsy indrina foany zay de raha fa ohatra hoe tsy mety aminareo aiza filoapire andriamato filoapirena le tenenanay tsy maintsy mandroso Madagasikara zay nge zao anatin'ny forinaka iny ary fandrosoana hoe karamanay ary ve manadio Antananarivo zay tsy voalohanareo de aiza tompoko zany le fandrosoana Madagasikara tsy maintsy androso amin'izany ny fatsaninay tsy voaloha ny banky tsy mahametsosanay tsony ny zanakay tsy mianatra namanay maty karamanay kely vara namafisy ny mpanolotsainy tanàna raha matoky Clémence rary nirina ihany koa izay fa afatesan'ny mpiasa eo anivon'ny SMA izay impiry na ny tenako manokana nanao publication tamin'ny Facebook ary miteny eo anatrehan'ireo mpanatanteraka hoe tsy mety io resaka société municipale io ary tamin'izany efa niteny tamin'ireo mpanolotsaina hoe tomponantoka ane ianareo ny amin'ity délibération zay horaisinareo ity fa tsisy miaino de zao tsika tonga am'izao situation zao raha za manokana Clémence rary nirina mampanolotsaina tsy gaga ary tsy taitra ny amin'ny zavatra misy no mampalahelo de tonga am'izany situation zany hoe tonga amina famoizana ain'olona le zavatra misy de mampalahelo ary raha zareo ngamba notany amin'ny toerany fanoherana mety zavatra hafa ny nataony raha naheno an'izany izy tsy aivina fa karama volana janoary sy febroary no takiny reto mpiasa ny SMA ireto ary mangataka zay no andavana ny karamanay roa volana satria zao afaka 12 andro de valina indray ty karama raisinay amin'izao andro tenentsika zao karama janvier sy février satria zany raha tena izy amin'ny karamanay karamanay anatin'ny heritaona tapataona mena de amin'izao atsasan'izao indray le karamanay atsasataona indray ny telo volana indray no mena zarairanay tamin'le atsasany mamangataka anareo mpitondra fandrakany zay tazana tetỳ an-toerana ny polisy sy ny zandary androany nandritra ny fitokonana nataon'ireo mpiasa ny SMA fantatra ihany koa raha ny fampitambavao fa efa navotsitra ireo mpiasa no samborina nandritra ny etsika nataon'izy ireo ny zoma laza teo raha mpitso talata farafatarany no fiam-potoana nambarany PDS fa andoavana karama ireo mpiasa eo anivon'ny SMA ireo nanambara moa ireo mpiasa fa itony ny fitokonana mandra-pivaly ny fitakian'izy ireo manodidina izay avavao izay hatrany zavatra maro no mila iadikevitra mandritra ny fivoriana izay ho ataon'ny mpanolotsain'ny tanàna amin'ny alarobia ho avy izao hoy Clémence raha nirina androany atototry ny olana ny mpiasan'ny komuna vokatry ny tsy faiza mitantana napetraka ny ben'ny tanàna teo aloha naina andria tsitoaina ho ny fanazavany any mampalahelo dia tsy voalohatra amin'ny vidikatsembohan'ny mpiasa ankehitriny Zeromanuenjanary sy Tahirinena tsy fanajanona ny zon'olombelona no ataon'ny mpitantanana Antananarivo renivohitra hoy Clémence rary nirina mpanolotsain'ny tanàna eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra efa kely ny karamandreo mpiasa kanefa mbola ny antsasany ihany no sotrahandreo isambolana olana isambolana io resaka karama io raha ny fanazavana tsy ho tonga amin'izao zava-mitranga izao ny komuna raha ny fomba fitantanana tamin'ny ben'ny tanàna alalao raha valomanana no motoizana ho ny fanazavana
niditra ny etra ny fako afaka nirofana tsara ny karama ny piasa tsy tara mbola niampy tamby karama aza izany ho ihany ity mpanolotsainy ny tanàna Antananarivo ity. Rene ka tsy indray mandeha tsy indroe impolo kely no mitaraina amin'ny karama io. Le karama tsy vitany tara fa le karama mbola lazaina fa hoe atsasany ihany no alaina indraindray hoe atsasany ihany no mena ampifilafilaina zany le karama le piasan'ny SMA nefany io karama io zara raha misy 5 alina sy 4 hetsy manodididina amin'ny akapobeany afaka amelomana fady amanjanaka ve zany amin'izao. Dia zay ny tiako tenenina hoe mampalahelo dia mampalahelo ny tranga mahazo an'ny SMA ary miandry ako mampanolo-tsaina hoe inona ny geste ho ataon'ny PDS manoloana n'izany tranga izay misy izany amin'izao zavatra amin'ny tranga zao zany. Io zao ny mpitantana teo aloha nametraka hoe nahenany be zany le vola natokana ho an'ny ROM raha tarafina amin'ny budget 2024. Zany zao ho avy zahay hanao budget rectificatif mila jerena zany zao mila mifanindran-dalana daholo hoe averenao amin'ny laon'ny etra foan'ny société municipale ary kitio le vola tokona ho an'ny ROM ao anaty budget apekaro fa raha tsy miakatra io dia hosahirana foana zany satria reny no natokana entina amin'ny resaka fanadiovana. Ka ny zavatra mehezako azy dia tsotra raha mbola sanatra vovava no be marenina mpitantana fa ny nataony teo aloha ihany no arahany dia tsy ho tafavoaka mihitsy Antananarivo. Tsy afaka manara-maso ny vola miasa sy mihodina amin'ireo orinasa munisipaly ireo ny mpanolo-tsaina raha ny fanazavana. Mbola tsy nisy intsony tatitra nataon'ny mpitantana ireo orinasa ireo momba ny fandehan'ny vola. Reo nefa niteneniko hatramin'izay hoe foano any io fa tsy manara-dalàna. Ary mahavariana sy mampalahelo ao anatin'izany dia hoe misy mpanolo-tsaina fahiny tamin'ny andron'ny ben'ny tanàna teo aloha tsy le teo fa talohan'le teo dia menimenina mihitsy ary miseho sarotiny tamin'ity resaka hoe misy société en commune nefa ny parent commune kely ao anatin'le izy sy ny sisa. Dia gaga nefa ny amin'izao fotoana izao tsy hoe amin'izao fotoana izao fa hatramin'ny isian'ny SMA dia gaga fa porteur d'action izy eo anivony zany société municipale izany. Zay le zavatra misy dia zay mahatonga anako miteny hoe ny fisiany ireo société municipale ireo tsy sasatrano miteny tsy nitondra soa fa vao maika olana ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Raha ny lokalokana Andriamatoben'ny tanàna raha nametraka an'ireo dia hoe apetrakintsika ireo ho famahana ny olana indrindrandrindra ao anatin'izany ny SMGD hoe ho digitalisentsika ny commune satria be dia be ny vola miteteheny an-dalana. Tsy aloky indray raha ve ny eritreritra an'ilay vola ny lazaina fa niteteheny an-dalana fa voalohany ka raha mampiasa tsy dia menimenina amponina Antananarivo satria afaka arim-potoana ny fako vita ihany ny lalana na dia ataontsika hoe tiptopy azy toy izay mieritreritra n'izao situation izao hoe lazaina fa ho atao digitalisation nefa vao maika pira lavitra ary tsy mbola fahita hatramin'izay anatanàna Antananarivo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny fanafoanana ireo orinasa munisipaly ireo sy ny famirenana ny fitantanana ny faky eo anivon'ny komuna ihany no vahaolana ho ihany Clémence Raranirin. Mila verina amin'ny laon'ny intsony vidiketra mba ahafahany vahoaka mandoa izany ara-dalàna. Fantatra mantsy fa isan'ny mampalaina ny olona andohetra ny vidangany ka mahatonga ny komuna tsy hanambola lava izao ary ny farany dia ny fianonana ny sosikevitra ny mpanolo-tsaina. Isan'ny fivoriana ho ataon'ny eo anivon'ny mpanolo-tsain'ny tanàna amin'ity herinandro ity ka andinihana manokana ny teti-bolan'ny komuna raha ny vaovao azo. Eo amin'izay pejiny sosialy izay hatrany ananaty volany avy hatrany ny fiantraikan'ny fisondrotan'ny vidin'ireo entana eny an-tsena indrindra ny sakafo. Ireo entana mamonjy ny isa-tokantrano amin'ny fotoan-tsarotra no miakatra ary miovaova isan-kerinandro ny vidiny sy samy manao izay tsy avo azy ny na ny mpivarotra na ny mpanjifa raha ny fanadihadiana nataon'ny Ando Miaradina sy mbola afa-tsara. Misasaka ny telo volana voalohany amin'ity taona 2024 ity tsy hita mazava izay vokatra tsara tena ho tazana ka hanatsarana ny fiainam-bahoaka vao maika aza latsaka anaty fasahirana natanteraka ny isan-tokantrano. Miaina ny vokatry ny fiakaran'ny vidin'entana ny malagasy indrindra ny sakafo izay miantoka ny fahavelomana. Ireo entana tena fampiasa sy fihinana izao no tsy takabily intsony. Ny hena tsy laitra vidiana, ny mba nantenaina navitra miakatra isan'andro ny vidiny, isan'izany legioma sy ny vary izay foto-sakafon'ny malagasy. Lasa afitraina sisa. Nandritra n'ity nanomboka ity taona ity dia efa lafo tena lafo tonga. Taloha izy 3 arivo zao zay efa 4 arivo. Taloha 2 arivo. Tena hitako hoe tena niakatra be mihitsy izy zao. Inona zao zay hoe tena niakatra be zay? Ny resaka voankazo, legioma,
ohatratr'izay voankazo legioma ihany zao vidiko tety tena sahirana ny tena dia tsy maintsy manena izay tokony ho vidiana amin'ny tsinjara nefa zareo ohatra ny presque tsy manome tsinjara. Ny tongolo tena miakatra be ny tongolo. Enina rivo zao iny efa ny tena faran'izay efa le desena tongolo ho an'ny voankazo ohatra ny ety silana ohatratr'izay. Tsy mihinana legioma hoe karazany intsony fa zara raha ohatra hoe mitondra karaoty, ovy ohatratr'izay. Tsy misy mahazo rirana hatramin'ny mpivarotra alefa afaty antoka rehefa tsy misy mividy ny entana. Mbola eny an-tsaha dia efa lafo ny vidiny entana no fiakaran'ireo akora fampiasa toy ny zezika sy ny masomboly. Manampy trotraka izany ny faratsian-dalana izay zary lasa sakana amin'ny fitaterana ireo vokatra ty andrenivohitra. Voankazo izany ireo legioma. Ho an'ny tongolo manomboka mihavitsy ny vokatra ka izany no mampiakatra ny vidiny eny an-databatra hoy ny mpivarotra. Mananika ny 700 ariary ny kilao eny Anosibe. Makatombony ireo mpanjara avy eo. Mandodina ny 900 hatramin'ny 500 ariary isan-kerinandro ny fiakarana. Resaka simika fampiasana azy tena miakatra be vidiny. Mbola tanjany sy dia mamokatra be ohatrany teo aloha tsy mahatonga le legioma miakatra be. Resaka lalana ndray arakaraka le toerana kanaly izy. Arakaraka le toerana kanazy mahatonga le lalana tsara sy ratsy. Tongolo anao zao hitako tena miakatra vorony eo ny vidiny. Fa raha zay efa nidikidina kely le vidiny efa nidina rony teo aloha. Teo aloha izy 12,5 15 000 eo zao amin'ny 10 000 11 000 eo zany vidina karoty amin'izao. Nibetsaka le izany tsotra ny teo aloha le tsena tsy dia mandeha tsony tena marina mahatonga le izy midina. Amidy mora zany izy rehefa tsy mandeha. Rehefa tsy mandeha tsy maintsy amidy mora le karoty rehefa tsy mandeha. Dia mahatonga azy miakatra fidy misy le tongolo zanatany le avy ana tsy misy mora raha ny avy any ohatra hoe lalana ratsy dia tsy tafaka tsy tonga any tôbila. Ny tongolo koa efa lafa raha teo dia zay mahatonga azy tena miakatra. Hatramin'izao fampanantenana sy famonoana afo ny vahaolana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay miantraika amin'ny fiainan'ny vahoaka. Tsy misy vahaolana maritra sy azo tsapahitanana fa samy miaintena ny rehetra. Fa mitony fanamboarana ireo alalan-kely izay tena manahirana ny mponina ao amin'ny boriboritany fahenina izay ataon'ny solombavambahoaka voafidy ahen'ny any toerana. Androany dia ny mponina tao Anosivavaka indray no nisitraka izay fototra fitrasa izay. Zero manomenjanahary sy tahirinena. Lalan-kely mirefatra any amin'ny 700 metatra no nasimpanamboarana eto amin'ny fokontany Anosivavaka ao anatin'ny boriboritany fahenina. Isan'ny mampijaly ny mponina ity lalan-kely ity ka nahatonga ny solombavambahoaka totosoa Andriamampandrina indray nitandrify azy. Tsy andraikitra fa adidy izao atao izao hono nambarany. Miantso ireo mponina ny tena mba anaja ny fototra fitrasa vita. Anisany tena nijaly ny mponina Anosivavaka fa tena revo-potaka ny olona taty zany tamin'ny lalan-kely. Ary hitantsika fa tena be da be ny olona ny brisatra zany amin'le lalana be ny folaka tapaka. Dia noho izay fangatahan'ny olona izay zany izay tsisy mpijery mihitsy. I Anosivavaka ny fanjakana dia tsy mba nijery mihitsy zany toy ny faritra Anosivavaka tony izay tena be olona ny nefany dia namaly ny etetan'ny vahoaka zany ny tenako amin'ny masolombavambahoaka dia namita an'izany lalina kely zany mba ho tombontsoan'ny vahoaka ary vita zany no niezaka zay natao zany ny rana tamin'ny vahoaka. Ary tsy Anosivavaka ihany fa fantatsika fa androany dia fokontany maro zany no nijerevana ny lalana izay vita. Dia eo koa iambody volikely avy eo vita tsara koa ny lalana izay ho tokanantsika avy eo koa ny akazomanga ary eo koa ambody ady. Zany hoe nazo ny anjarany daholo ny fokontany ary ndraiky amin'ny telopolo fokontany teto Ambohimanarina dia nanaovana foto-drafitr'asa daholo na ny lalana io na ny bassin io ary eo koa ny asa sosialy maro amin'ny fanampinana ireny zanaka Ambohimanarina ireny sahala amin'ny hoe fampianarana mamaimpona amin'ny fanadinana CPE, BPC, BAC, ny koro anglais, ny informatika maro dia maro fanampinana ny tatsaha, fanampinana ny tanora sy ny farazan-tantena zany dia anisany laisina andraikitra tao anatin'izay. Dia zao lalana zao zany no natao dia ho an'ny vahoaka ka tsy kanavaka na izy ary miantso ny vahoaka mba hikolokolo an'izany lalana izay zany satria ilaitsika ny lalana ary tokony sarotana zany ny olona amin'ireny foto-drafitr'asa izay nataontsika ireny. Dia androany zany dia tolorana ho an'ny vahoaka Anosivavaka tsotrovaky volo amin'ny fomba ofisialy zany foto-drafitr'asa zany lalan-kely zany.
Akoatra ny tetanosy vavaka dia nahazo ny anjarany ihany koa ny mponina eto amin'ny fokontany ambodivony. Na dia teo aza ny andraikitra eo anivony antiny miram-pirenena hoy izy dia tsy andrasana fanjakana efa-tsy hanao ny famahana ny olana ety fotony. Fa ny sekoly sy miankina amin'ny fiangonana FLM Ambolokandrina Akatso indray no anisitraka fampitaovana avy amin'ny solombavam-bahoaka Stanislas Randianarsoa Simenitra sy Fasika ary Vatokely no natolotra ity olom-boafidy ity hanampina amin'ny fanamboarana ny efitrano fianarana. Onja lalaina Ranaivomanana nasita ireny. Yankina ny hoavin'ny firenena ny fisitrahany tanora fampianarana tsara sy manaraka kalitao. Akoatra ny fizarana fahaizana sy fahalalana ataon'ny mpampianatra dia manana anjara toerana lehibe amin'ity sehatra ity ihany koa ny fototra-fitrasa. Akoatra ny fanampiana amin'ny lafiny sosialy dia misehatra amin'ny fanampiana ny sekoly amin'ny fampianarana ihany koa ny solombavam-bahoaka Stanislas Randianarsoa. Nanolotra Simenitra, Vatokely, Fasika anampiana amin'ny fanamboarana ny sekoly miankina amin'ny fiangonana Loteriana Malagasy eny Ambatoroka ity olom-boafidy ity. Noavy firenena ny ankizy laha te handroso ny firenena ny ankizy mivolavolana tsara. Dia zay ny antony izy dia tena manolotra n'izao zavatra zao tsika ho anareo rakizy ikolokoloana anareo mianara tsara fa tena mbo manampy izy. Fa aza misalasala anareo président pasteur fa manao izay mba tratrako kely vita koa fa tsy hoe tindre mandeha ty dia vita. Olatra mpitiavana rika dia mahavitasy satria mbola ezaka be ama technicien tena moa tena hoe mbola ezaka zao président pasteur fa dia trotram-bavaka. Zava-dehibe ny fifanampiana sy ny fifanohanana toy izao ho ny mpitandrina ao amin'ny FLM Ambatoroka. Makasitraka indrindra ray aman-dreny sotra indrindra ary na ny fahatongavanao nanatrika anay na tamin'ny voalohany izay niaonantsika nijery an'ity sekolim-piangonana orina ty sy ny teny nataonao taminay sy izao fahatongavan'ny fitaovana rehetra eto. Fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana FLM Ambolokandrina Akatso, ny ray aman-drenin'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato amin'ity sekoly lycée Martin Luther ity dia faly zahay fa manana ray aman-dreny tokoa ary ny ray aman-dreny teny ihany zay dia tonga ianao ary dia tena mahavelombolo mahafeno fanantenana anay zany. Be dia be fanomezana natolotra ireo. Efa hoeri-taona izay no namadihana ny fiangonana ho efitrano fianarana noho ny tsy mbola fahavitany izany. Manala ny fahasarana ny mpianatra sy ny mpanabe araka izany ity fanomezana natolotra ny solombavam-bahoaka ity. Ao anatin'ny fona ito koa ny faniriana ny havitany izao fotodrafitrasa izao satria tena mahatsaro sahirana izahay ary mahatsaro voahelingelina koa izay indraindray amin'ilay fianarana ao amin'ny fiangonana kanefa izay moa izany no misy dia hatrehana arak'izay fa raha ny fanirinay sy ny etaetaponay dia ny havitana hatramin'ny farany ihany fotodrafitrasa mba hahafahanay manabe am-pilaminana ny zanaky ny vahoaka ety amin'ny manodidina. Mankasitraka mankatelina tompoko fa tena amin'ny fofeny fitiavana no anoloranay an'izany izahay rehetra mpanabe eto amin'ny lycée Martin Luther Ambolokandrina sy ireto mpianatra izay manotrona anay. Raha ny tombatombana dia afaka volana vitsy eo no everina ho vita tanteraka ny efitrano fianarana eto amin'ny sekoly Martin Luther Ambolokandrina. Lafy mavao ny fanatanjahantena kosa indray nanomboka androany ny fampifondronana ireo mpilalao baolina kitra etsy amin'ny kianjana Larby handray anjara amin'ny fenêtre fifana ny lalao ara-piralahiana hiatrehana ireo lalao lehibe isan-karazany. Sambany ho an'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra no handray ity lalao ara-piralahiana ity. Anizomasiny alatsinainy ho avy izao no hiakatra kianjana ekipa pirenena malagasy eo amin'ny Burundi sy Rwanda. Ny Antsiprianzay. Sambany ho an'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na ny FMF no andray ny fenêtre FIFA lalao ara-piralahiana azona miatrika ireo lalao lehibe izay ho tanteraina rehetra indrindra ny fanomanana ny lalao fifanitsanany mondial amin'ny volana jona izao. Fotoana dehibe ahafahana mampiray ireo ekipa hijereny ireo mpilalao rehetra. Iompana betsaka amin'ny lafiny taktika ny fanomanana araka ny efa namafisy ny mpanazatra azy ireo. Ankoatra io, ampiova zavatra be eo amin'ny filaran'ny Madagasikara eo anatrehany FIFA ny lalao tahaka izao ho ny mpamakafaka baolina kitra.
Ny match amical dia ahafahana indrindra mijery sy manodina ny mpilalao entina hiatrika ny grand match zany amin'ny fotoana amin'ilay match officiel zany dia miantso mpilalao be dehibe tsika dia io no ahafahana mitsapa mpilalao entina hiatrika amin'ny fotoana io sy ametrahana an'ilay plan technique rehetrarehetra izay tian'ny mpanazatra ho ampitaina amin'ny mpilalao ka na resy azy ianao anatina match amical tsy maninona mihitsy io fa ahafahana manamboatra hitrehana an'ilay grand match ho anna plan administratif izy misy dikany be match amical satria mampitombo ny comptenao eo anivon'ny FIFA ny filaharana eo anivon'ny FIFA ny match amical officiel match officiel moa zany ny match amical ohatra zao zay ny FIFA no mivalide anazy dia mana tsara ny filaharantsika eo anatrehan'ny FIFA Madagasikara mila mitazona filaharana tsara foana mba ialana amina match de barrage amina qualification continentale. Andrasana hatramin'ny rampitso talata ireo mpandray anjara rehetra hiatrika ity lalao ara-piralaina ity. Fantatra fa mpilalao telo mpilaravinaitra tamin'ireo voantso no tsy ho avy mandritra ny lalao roa atria ny ekipa ampirenena dia Ilala Keny, Carolus Andria Maitsinoro ary Saya Sea raha ny vaovao. Efa tonga andro vitsy koa izay Aladari sy Randrianantenena Arnaud andro andy ny ekipa ampirenena avy eto an-toerana no miatrika ny fampivondronana miaraka amin'ireo mpilalao mpilaravinaitra ireo. Fotoana mety indrindra hitarafa ny mpanazatra ireo mpilalao izany hoy ny fanazavana. Izany mpilalao mety azo ampiasaina, izany mpilalao en forme, misy mpilalao mila soloina ve ireo mpilalao 30 mirahalahy natsoina ireo 30 mirahalahy zany official tonga zany fa misy telefanandà misy ray moa zany efa tsy ho avy mihitsy tsy asitsika resaka ireo zany mety mbola tsy ho hitanao mihitsy amin'ny volana jiona mefa mety misy olo-kafa mihitsy ho hitanao eo amin'ny volana jiona satria mety ihany izy en forme fa zay en forme amin'izao aloha zany dia efa jerena dia amin'ny volana jiona koa zany efa tonga amin'ny match officiel dia jerena koa zay hoe mpilalao en forme mantanjona foana nge matetika rehefa match amical ohatrao mba ahafahana manana élément be dia be azo ampiasaina sy efa mahafantatra an'ilay tokony atao mandritra ny lalao iraisam-pirenena zany dia adidin'ny mpanazatra mampitanjay amin'ny mpilalao any. Mbola misokatra ho an'ny mpilalao hafa ny ekipa ampirenena raha ny vaovao. Mbola misy 3 volana rahateo vao tonga ny fifantsanana mondial. Ratsaivina ny zoma 12 martsa ho avy izao amin'ny iray ora tolakandro no hiakatra an-kianja ny Bare iona amin'ny Burundi. Ny alatsinainy 15 martsa amin'ny 4 ora tolakandro kosa no iona ny amin'ny Rwanda. Ivoaka rampitso talata ny lisitra farany ho an'ireo mpilalao hiatrika ireo lalao fitsapana ireo. Iverenantsika ny vaovao makasika ny andro ny 17 martsa taona 2024 satria mbola baraingo mipetraka tokoa 15 taona aty aoriana hoe nitondra ny firenena anankiray izay ilay fanonganam-panjakana sy ny fanaovana tsy misy dikany iray aman-dreny ara-panahy teto amin'ny firenena. Omaly tokoa mantsy ny daty ny 17 martsa izay daty manana ny tantarany teto amin'ny firenena. Zero menomenzanahary sy tahirinena. 17 martsa 2024 17 marsa 2024 feno 12 taona katroka omaly ilay daty mipetraka ho tantara eto amin'ny firenena. Rehefa nanomboka nafanafony mpanonga-panjakana dia nikaroka vahaolana mba andaminana ny tany sy ny firenena kosa ireo ray aman-dreny ara-panahy. Nisy noho izany ny fivoriana izay natao teny amin'ny episkopa Antanimena. Raha ny angom-baovao izay natao dia nafenina mafy io fivoriana io. Efa nisy ny toerana ray voahomana ivoriana zay nisy ray aman-dreny iray nilaza fa ao amin'ity episkopa no anaovana ilay fivoriana. Tsy nanampo ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo tamin'ny fotoana io saingy tonga tampoka ny tafika raha ny fanazavana. Velor sa no si jupuk putih. Atau entang salat ya. Arete forti dia kontak satu. Umpa, teny maloto,
ary nantsoina hoe mpamadika tanyrazana. Izay no natao tamin'ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana FJKM no sady filohan'ny FFKM tamin'izany fotoana izany. Isan'ny tazana tena nitoerana ary nikastanana ity ray aman-dreny ara-panahy ity ihany koa ny sasany amin'ireo mpikambany governemanta amin'izao fotoana izao. Avetrany dia nentina teny amin'ny kapisata ny tenany. Raha ny fijoroana vavolombelona dia nampisotroana maloto ity ray aman-dreny ity tamin'izany fotoana izany. Ny fanontaniana mipetraka atreto dia ny hoe nitondra nakaiza ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izany rehetra izany ankehitriny. Lasa niananankarena veny ny malagasy 20 taona aty aoriana sa ny emotra. Malalaka veny fa nehokevitra 20 taona aty aoriana sa nanao akory. Niena noho tamin'izany fotoana izany ve ny vidim-piainana sa nanao akory. Tsy azo fafana amin'ny tantara fa tamin'ny hoandro io ihany koa no nametram-pialany ny filoham-pirenena voafidy-bahoaka ary mbola tsy lany mandaha dia himarika ara-valomanana ka namindrany ny fahefana teo am-pelantanany manambonina hitra malagasy na ilay antsoina hoe directoire militaire. Nitazona ny ilarana 700 tamin'ireo firenena miisa 470 eo Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Aiza ho aiza isika ankehitriny. Tsy nanaiky io fanampahan-kevitra io indray ny ekipany Rajoelina ka nitakiny amindrana ny fahefana taminy. 20 taona katroka aty aoriana tokoa. Manao ahoana ny firenena ankehitriny. Nanao ahoana ny farim-piainan'ny malagasy. Aiza ilay fanaovana tsinotsinona ny ray aman-dreny ara-panahy mba hikaroka vahaolana ho an'ny firenena. Maresaka iraisampirenena ny batany fandresena tamin'ny Isambato 720 isanjato mahery ny filoham-pierinasa Rosianina Vladimir Poutine atotosa nanomboka ny zoma lasa teo ka hatramin'ny omaly alahady fa 17 ny volana Martsa ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tany an-toerana ka ny 9 isanjato nireo biro-pifidianana tany Rosia no anazahoana io vokatra io. Mamin'ny fahefana ary te hanjaka mandrakizay Vladimir Poutine ho kosa ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Mialy taorian'ny fanisambato tamin'ny 7 isanjato nireo biro-pifidianana omaly ariva nivoaka ho mpandresy tamin'ny Isambato 7 isanjato i Vladimir Poutine nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tany Rosia no tanterahana nandritra ny 3 andro nanomboka ny zoma lasa teo ka hatramin'ny omaly alahady. Tsy nahagaga ary tsy nahataitra ny rehetra ity valim-pifidianana ity. Manome fahefana ny Vladimir Poutine ao amin'ny feptom-piasana fahadimy hitondra ny vahoaka Rosiana mandritra ny 9 taona izao voka-pifidianana izao. Araka ny loharanom-baovao, ity valim-pifidianana ity no vokatra tsara indrindra nandritra ny fifidianana naharitra 3 andro izay nanilihana ireo mpanohitra. Nanamarika ity fifidianana ity ihany koa ny daroka bomba sy ny faninaham-bohitra Ukrainiana na afatesana olona ary ny etsim-panoherana tany amin'ireo biro-pifidianana. Nisaotra ireo vahoaka Rosiana nandeha nifidy sy nanampy tamin'ny famoronana fepetra ao amin'ny fanamafisana ara-politika anatiny Vladimir Poutine nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Ananika ny faraka amin'ny 70 taona ny amin'izao fotoana izao ny filoha Rosiana. Tetsekilany nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky izay nilaza fa lehilahy amin'ny fahefana ary te hanjaka mandrakizay Vladimir Poutine. Nambarany ity filoham-pirenena Ukrainiana ity koa afa fifidianana feno enatra inona tao indy. Ankoatra ny Etazonia izay efa nitondra ny tsikerany tamin'ny zoma lasa teo, asaminy tsara ny fifidianana indy ho fifidianana tsy malalaka no sady tsy ara-drary ny Polonina sy Royaume-Uni. Namitina ny zava-nisy ho tsy ara-dalàna kosa i Varsovie. Tapitrary ny fampalalamba-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao aniaraka taminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News ary ny fandarana dinika no arahinao avetrany aorian'izao fa fampalalamba-baovao izao. Light out io kosa no lohatenin'ny ononan-tsarindry amin'izao atolotry ny MBS ho anao aorian'izay rehetra izay ny tenako mame fotoananao ho amin'ny rampiso indray velomary tompoko.